بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلون دين دي رسلا زرفنا تلبينا تبسكنت الله سبحانه وتعالى ari tsudam taftafu sifande palemana ni walira kama fatuku Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ande fianakaviny siro panaradiazy ary izay mifikitra amin'ny sordalany sy fampianarany manapataperany fiainany eto ambony tany raha miaritsy ray aman'any isany faly miarahaba sy manolotra fisorananareo zay manaraka tsy tapaka ny fandarana ao anatin'ity programme izay tosain'ny fikambanan'ny Islam ity. Ega ny Allah subhanahu wa ta'ala anome fahasoavana sy fahasambarana ho antsika rehetra izay manaraka n'izany fandaharana izany. Raha misy ray aman'any isany efa nolazaitsika teto fa ny volana Ramadan dia volan'ny fifaninanana, volan'ny fahasoavana ary volana ihany koa izay hiezaka izany ireo mpino Islamo mba hanatona ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalan'ireo karazana asa rehetra izay nandrany an'ireo mpino Islamo manindry izany volana feno fahasoavana izany. Aitsika tsara fa maro amin'ireo mpino Islamo izay manan-karena sy manan-katao mamoaka an'ireo volan'izy ireo, mamoaka an'ireo volan'izy ireo mba hanampina an'ireo olo tsy manana sy ireo olo izay marifo amin'ny fiainany eto ambony tany. Maro amin'ireo mpino Islamo izay mamoaka ny volan'izy ireo ihany koa mampisakafo an'ireo olo izay tsy manana sakafo izay anaovan'izy ireo ifitoara. Kanefa kosa etsy andany zany misy amin'ireo karazana mpino Islamo izay maniry mba toy ireny olo manan-katao ireny mba tia moka ny arenan'izy ireo, anampina an'ireo mahantra, tia moka ny arenan'izy ireo mba hampisakafoanina an'ireo olona izay tsy manan-katao na tsy manana ny sakafo izay anaovan'izy ireo ifitoara. Nefa Rasul sallallahu alaihi wasallam raha laitsy ray aman'any isany ndao tsika hijery amin'ireo karazana hadisy izay noentiny mpaminany sallallahu alaihi wasallam apiakatra ny fanantenana, apiakatra ny voninahitra sy fampirisiana sy fampidirana aravoana sy afalifaliana an'ireo olona mahantra mila ande anampy an'ireo olona sasany amin'ny karazana fanampiana ny fisakafoanana an'ireo mpanao ifitoara. حديث زي متتين أبو ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. نيسني ireo mpanaradian'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tonga taminy ka niteny manao hoe o iraka ny Allah, o ianao ry mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lasan'ireo mpanan-karena avokoa ny asoavana rehetra, lasan'ireo mpanan-karena avokoa ny valisoa rehetra. Satria maninona ireo manao sola tahaka an'izay manatanteraka an'izany sola izany, ary zareo ihany koa dia manao fifehezana amin'ny volana Ramadan tahaka ny fifehezana ataonay mandritra n'izany volana Ramadan izany. Fa ny zavatra mampisambihafa sy mampiavaka anay sy izy ireo mbaran'ireto andian'olona tonga tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam ireto dia hoe ireo izy dia mamoaka ny arenan'izy ireo ho amin'ny mahantra, ireo dia manampy ny mahantra amin'ny lalan'ny arenan'izy ireo, fa zahay kosa dia tsy manana an'izany. Izay no mampiavaka anay sy ireo olona manan-karena. Ka eto mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia manome fampirisiana, manome aravoana sy afalifaliana nyreto andian'olona reto sy ireo olona izay mila
anampy andreo mahanitra mandritry zany volana Ramadany sy amin'ny andro piainan'izy ireo eto ambony tany. Ka miteny Rasul sallallahu alaihi wasallam mana hoe awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Moa tsy fanomeny Allah subhanahu wa ta'ala karazana asa hafa ianareo mitovy amin'ny fahasoavana azon'olona anankiray mamokany zany swadaka na mamokany zany fanomezana izany. Moa tsy fanomeny Allah subhanahu wa ta'ala karazan'ireo asa mitovy amin'ny fahasoavana izay nomen'olona reo manakarena andreo mahantra. Ka miteny Rasul sallallahu alaihi wasallam mana hoe wa kulli inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqa. Ianareo amin'ny lalan'ny fanaovanareo tasbih subhanallah. Raha n'olona anankiray miteny zany tasbih zany dia mahazo fahasoavana tahaka ny fahasoavan'olona namoka sadaqa. Wa kulli tahlilatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa. Isanareo miteny Allahu akbar de mahazo sadaqa, mahazo fahasoavana tahaka ny fahasoavan'olona namokany zany sadaqa izany. Ary ianareo koa isaky miteny hoe Allahu akbar na miteny hoe alhamdulillah de mahazo fahasoavan'ireo olona izay mamokany zany apany amin'ny arenan'izany omeny andreo mahanitra. Wal amru bil ma'ruf sadaqa wa nahy an munkarin sadaqa. Yeny koa fa na de fanirahanareo fampirisianareo olona anankiray manao asa soa sy fanarahanareo na fandraranareo andreo olona tsy hanao ratsy ihany koa dia anisany fahasoavana mitovy amin'ny fahasoavan'olona mamoaka zany swadaka izany. Wa fi budri ahadikum sadaqa. Yeny ihany koa fa na de fiarahanareo matory amin'ny lalan'ireo vadinareo ihany koa dia azahonareo fahasoavana tahaka ny fahasoavan'ireo mpanakarena mamoaka ny arenan'izy ireo ho an'ny mahanitra na ho an'ireo olona mahanitra fadiran'ovana. Ka nanontany ireo mpanaradian'i Rasul sallallahu alaihi wasallam sady gaga izy ireo no sady taranjona ihany koa ka niteny manao ya Rasulallah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Hirikany Allah moa ve tsirairay avy aminay mitondra zany etaetapony sy zany filany izany amin'ny vadiny dia azahoany fahasoavana izany. De namary Rasul sallallahu alaihi wasallam mana hoe ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizr fakadhalika idha wada'aha fi halal kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Moa jerenareo izy Rasul sallallahu alaihi wasallam fa raha ohatra zany etaetapo zany sy zany filana ny olombelo anankiray zany ataon'izy ireo amin'ny lalan'ny haram tsy amin'ny lalan'ny vadin'izy ireo, moa ve tsy mahazo fahotany izy ireo. De niteny Rasul sallallahu alaihi wasallam mana hoe tahaka izany ihany koa raha ohatra izany fetaetapo sy filana izany nataon'izy ireo tamin'ny lalan'ny halal, tamin'ny lalan'ny vady vita fomba amin'ny lalan'ny Islam dia azahoany izy ireo hasoavana sy valsoa amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raha laisa maneny ajanisany jereo tsara fa ito hadisy zay tantaraitsika teo ty dia misy teboka maromaro hitatsika ao anatin'izany. Teboka voalohany Rasul sallallahu alaihi wasallam izy lay dokotera, ary dokotera farany mahay ary mahay mitsabo, mahay manome fanafody amin'ireo karazana aretina rehetra izay hita eo amin'ny mpino Islam. Eto Rasul sallallahu alaihi wasallam de nanome karazana fahombiazana, nanome karazana fanantenana ho an'ireto andian'olona mahanitra tonga tamin'izy nitarainay reto. Ary hitatsika ihany koa fa io hadisy io dia manazava ny varavara ny fahasoavan'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia mivelatra eo amin'ny mpino. Eto Rasul sallallahu alaihi wasallam de mampirisika mpino anankiray fa raha ohatra anao tsy manana an'izany arena izany andeha mokanao, andeha vokanao mandritra n'izany volana Ramadany mba azahoanao an'izany fahasoavana izay efa natolotra Allah subhanahu wa ta'ala izany, de nomeny Allah subhanahu wa ta'ala karazana asa maromaro afahantsika manatanteraka sy mahazo an'ireo karazana valisoa
tahaka ny valosoan'ireo olona namoaka ny areren'izy ireo mandritry ny volana Ramadan. Tsy inona izany fa fanaovantsika takbir. Ohatsy ataontsika ambany zavatra raha lasy ray aman'eny ajanisa ny fanaovana zany dhikr na fahatsiarovana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raha ihany rehefa nisy sahaba na mpanaradia mpaminany sallallahu alaihi wasallam tonga taminy dia nanontany manao hoe ya Rasulallah ayyul ibadi afdala inda Allah yawm al-qiyamah. Liraka ny Allah, izy amin'ireo mpanompony Allah subhanahu wa ta'ala ny tena manany maizy azy sy manakaja indrindra amin'izany andro farany izany. Dia niteny Rasul sallallahu alaihi wasallam manao hoe adh-dhakiruna Allah kathira, ireo mantsiaro ny Allah subhanahu wa ta'ala lalandava, ireo ny olona tena manakaja sy manany maizy azy eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany andro farany izany. Hadisy ihany koa dia mampirisika antsika da'watul khair sadaqatun 'ala al-mujtama, ny fampirisihana na fanaovana asa soa eo amin'izany fiarahamonina izany dia sadaka na fanomezana ho an'ny fiarahamonina izay misy anao. Zay mahatonga ny mpino Islam raha laisy ray aman'eny ajanisany rehefa voaderany Allah subhanahu wa ta'ala, niderany Allah subhanahu wa ta'ala, nataony Allah subhanahu wa ta'ala andian'ireo vahoaka tena tsara indrindra eto ambony tany, dia miteny izy manao hoe kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ianareo ny vahoaka tena tsara indrindra amin'ireo karazana vahoaka izay tonga teto ambony tany. Inona ny nampatsara an'izany vahoaka ny mpino Islam izany? Satria izy ireo dia maniraka ny olona manatanteraka ny asa soa ary mandrara ny olona ihany koa amin'ny fanaovana asa ratsy. Tsy vitan'izay ihany koa fa ireo dia mino ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny hadisy izay tantaratsika teo ihany koa raha lasy ray aman'eny ajanisany dia manazava fa ny asoavany Allah subhanahu wa ta'ala, ny atsarana na ny rahmany Allah subhanahu wa ta'ala izany dia be tokoa eo anatrehany zany mpino izany. Zay mahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala eto dia mampirisika atsika manatanteraka sy mifaninana amin'ireo karazana asa soa rehetra izay mety tanterahantsika mandritra zany volana Ramadan izany. Efa na dia Rasul sallallahu alaihi wasallam raha lasy ray aman'eny ajanisany hadisy hafa izy miteny amintsika manao hoe innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhu Allah ta'ala illa ujirta 'alayha hatta luqmat yarfa'uha ila fiya imra'atak, muttafaqun alayh. Ianao marany Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ireo karazana rena zay navoakanao andedidavinao mba hampisakafoanao an'ireo vady aman-janaka anao ireo, dia azahoanao fahasoavana avokoa izany raha ohatra nataonao ny antony Allah subhanahu wa ta'ala. Eny fa na dia le sakafo le sotro izay ampidirinao amin'ny vavany vadinao izany dia azahoanao fahasoavana avokoa. Hitantsika amin'izany raha lasy ray aman'eny ajanisany fa ny finoana Islam indrindrandrindra fa ao anatin'izao volana Ramadan zao dia manome occasion lehibe ho antsika tsirairay avy mba hifaninana amin'ireo karazana asa soa ary hifaninana amin'ny izany rahmany Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ianao raha ohatra tsy manana n'izany harena izany dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala karazana asa ahafahanao manatanteraka ary ahafahanao mifaninana amin'ireo karazana mpino Islam mandritra izao volana Ramadan izao. Ka raha laisy ray aman'eny ajanisany eto am-pamaranana dia oka itsika ahay hifaninana, ahay hiazakazaka amin'ny rahmany Allah subhanahu wa ta'ala, amin'ny indrafony Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireo karazana fahasoavany Allah subhanahu wa ta'ala amin'izao volana feno fahasoavana izao. Ary hitantsika fa izany volana Ramadan zany dia efa tsy ho ela dia andao atsika kegny Allah subhanahu wa ta'ala anome fahasalamana sy fahasoavana amintsika tsirairay avy ahafahantsika mifaninana mandritra ny volana Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.